Amin'ny fifaliana riavako no hiarabanantsika rehetra mpianakavy finoana. Mihaona indray amin'izao fandaharana izao rehefa niato nandritra ny fotoana vitsivitsy izay. Isaoran'Andriamanitra rain'ny zavatra rehetra, ilay tiantsika ka namelantsika hanohy ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ary dia misaotra amin'ny Tompo fa salama tsara izahay ary afaka indray hanohy izany fitoriana ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra izany. Fa mifanandrify indrindra ry havako izao fiverenan'ny fandaharana izao amin'ity andro 12 Aogositra ity, izay ahatsiarovantsika ny 12 taona niombonan'ny FJKM na ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Araka izany dia arabaina ny zanaky ny FJKM rehetra nahatratra izao andro lehibe izay maria antsika manokana manerana izao tontolo izao ity. Andeha ary iombona mivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, indreny haben'ny fifalianay, ny haben'ny fitiavanao izay narotsakao aminay tsiraray avy, aminay isa-tokantrano, amin'ny fiangonanao, ka mby amin'ity fotoana sarobidy loatra ity. Misaotra anao izay Tompo ary mideranao amin'ny fonay rehetra. Fa fantatray koa fa manakambara aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao, ilay teny soa sarobidy, mpitaridalana, anehoanao ny sitraponao aminay rahateo. Koa mitenena ianao Tompo fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny mofonaina izay voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 10 ka ny 12 hatramin'ny 19. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy, amonjy ny ondry. Ary ny mpikarama, satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, koa raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambody misambotra ny ondry ka miampy ahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao no mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantarany ray ahy sy ahafantarako ny ray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko. Ary tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny raiko ahy satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho ampitomboana ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. I Jesoa Kristy, ilay manambara ny tenany ho modely, ho fitaratra tsara amin'ny mizara fanompoana, no tazantsika eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao.
Araka izany dia lesona ho an'ny mpiandry-ondry, ho an'ny izay mpanaradian'i Jesosy Kristy rehetra, ho amin'ny mpitarika ara-pivavahana rehetra izao omeny Jesosy Kristy antsika izao. Lesona lehibe izany mahakasika ny mpiandry-ondry. Ny mpiandry-ondry voalohany dia manana ny fanahy ny fanoloran-tena. Manana ny fanahy ny fanoloran-tena. Rehefa mamaky ity mofonaina ambany masontsika ity isika ry havako, dia mahita taratra fa miverina imbetsaka farafahakeliny inefatra eto amin'ity mofonaina ity fotsiny ny teny hoe manolotra ny aina. Hitantsika eo amin'ny fa 1:50, fa 5:50, fa 7:50 ary fa 8:50 zany manolotra ny aina. Haintsika tsara tokoa ry havako fa noho ny fahotan'ny zanak'olombelona dia ny roso na ny iran-tena ho amin'ny dingana fanolorana ny aina i Jesosy Kristy. Zany raha teo no votoatin'ny diany hoe ty amin'izao tontolo izao hitady sy hamonjy ny very. Ny lalan'ny fanoloran-tena no hany anafaka ny olona ho amin'izany lalan'ny fahotana izany, ka dia nitanterahani Jesosy Kristy tokoa izany. Ny fiainany manontolo dia zary fanolorana ny aina, ary dia azo ambara mihitsy ary fa sady velona no maty ho an'ny ondry andrasana, ho an'izao tontolo izao, ho an'ny olombelona rehetra lay mpiandry tsara na i Jesosy Kristy. Zany ohatra velona izany ry havako malala, ohatra nataon'i Jesosy ho an'ny tenany no ampianariny ho an'ny mpanompo mpanaradia azy rehetra koa ankehitriny. Ambara mantsy ry havako fa tsy vitany tsetsetra sy sentosento fotsiny ny fanarahana ny tompo, fa tena mitaky ny fanolorana ny tena, fanolorana ny momba ny tena sy izay rehetra ananana. Andehany ho alaitsika sary an-tsaina ny nanahoana ny fanoloran-tenan'ireo martiora, ireo misionera izay nanolotra ny tenany ho an'ny tompo sy ho an'ny fiangonana, ho an'ny malagasy taty Madagasikara. Tena nanana fitiavana sy finiavana lehibe izy ireo nanolotra izay nananana. Fa ny soratra masina ry havako dia manambara koa fa ankoatran'izany fanoloran-tena izany dia loza sy famaizana kosa ho an'ireo mpiandry mpanararoatra, mpikarama hoy ny voalaza eto amin'ity soratra masina ity, mihinana ny ondry na mitsoaka amin'ny fiandrasana ondry ka mampiahaka ny ondry. Ambarany bokin'ny Ezekela 3:10 sy ny 4:30 fa loza no efaran'izany. Lesona tsara ary no omeny Jesosy antsika manao hoe izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity, ny mpiandry tsara na ny mpiandry ondry dia azo ambara fa tsara fifandraisana amin'ny andrasana na amin'ny ondry zany. Tsara fifandraisana amin'ny andrasana na amin'ny ondry. Ny 14:40 dia ho Jesosy milaza manao hoe izao ny mpiandry tsara, fantatro ny ahy ary fantany ahy. Izany no ilazana fa manana fifandraisana tsara, fifandraisana anaty sy lalina ilay mpiandry sy andrasana. Fifandraisana tsy noforonina,
nefa mitaky andraikitra eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy amin'ity nofinainy ity, izay tsy novakitsika teo moa, dia manambara fa ankatoavy teny eo anatrehan'ny ondry ny mpiandry, ary etsy ankilany kosa manao ny adidiny amin'ny ondriny ny mpiandry. Voalaza ihany koa eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa mpiandry tsy manavaka izy ka manao izay hahatonga ny ondry rehetra ho ao anatin'ny vala. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mampahatsiaro antsika izany ilay tenin'i Jesosy Kristy fa tahaka ny fifandraisana tsara misy eo amin'ny ray sy ny zanaka no tokony hifandraisan'ny mpiandry ondry sy ny andrasany. Hoy Jesosy mantsy miteny any amin'ny Mateo 7:12, ny andininy 17 manao hoe tsy misy malala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy malala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka hanehoana azy. Tanjon'ny mpitory filazantsara rehetra arak'izany ny hambabo ny fon'ny olona rehetra ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo anoloany ny famonjena izay sokafan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, dia anjaran'ny mpitory filazantsara ihany koa ny manokatra ny fifandraisana rehetra arak'izay azo atao ka mampahangina ny am-po samihafa, hahampitombo sy hahatonga ny olona ho vonjena. Raha fehezina izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe ety-am-pamaranana, ry havako malala, i Jesosy Kristy, ilay mpiandry tsara, izy no azo ifikirana, arahana ary azo antoka fa tsy miovaova. Efa nanaiky hanolo tena ho an'izao tontolo izao izy, koa anjarantsika ny manararoatra izany fitiavana izany hahazoantsika anjara amin'ny famonjena. Fa anjarantsika mpitory ihany koa ny manahaka azy amin'izany modely-piainana, modely-panompoana atolony ho antsika izany, hahatonga antsika hanana anjara tsara ao amin'i Jesosy, ka hitenenany fa nahatoky tamin'ny kely ho tendrena hanapaka ny be. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny teny izay nambara teo. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra, rainay masina sy tsara indrindro, misaotra anao izahay amin'ny mampiandry tsara ka misahana ny ondry amin'ny lafiny rehetra, ary mahatsiaro izahay fa manana anjara amin'izany. Misaotra anao Tompony amin'ny lesona lehibe omenao ny mpiandry ondry izay nofidianao ao anivon'ny fiangonanao manerana izao tontolo izao. Fa mivavaka manokana ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izahay. Misaotra anao ny amin'izay nitehirizanao azy nandritra ny taona ela ka hahatsiarovana manokana ny 220 taona amin'ity andro anio ity. Dia tahinao ny asany rehetra, ny hoaviny rehetra, ireo mpanomponao izay mikely aina fatratra ampandeha sy ampiodina ny raharahany fiangonanao entinay anatrianao. Fa mivavaka amin'ireo fankalazana samihafa mba hahomby sy hisy fiantraikany eny amin'ny fiarahamonina, ny vavaka sy fifadikana, ny fanompo-pivavahana, ny asa sosialy izay atao eny anivon'ny fiarahamonina, dia hisy vokany ho amin'ny fandrosoan'ny fiangonana sy ambabo fony olona ho amin'ny fanjakana ao an'izany. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo tia anay. Amen.